Venez nous rejoindre pour un programme de réveil le mercredi 5 avril et le jeudi 6 avril à partir de 14h30 à l'espace Tantel Mboumaïs, le samedi 8 avril à 9h30 et le dimanche 9 avril à 14h30 au PK0 Intamen. L'entrée sera gratuite. Soyez les bienvenus. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina na avy any amin'ny faritra koa, faly manasanao izay hanatrika ny fivoriam-pifohazam-panahy izay atao amin'ny espace Tantely Mboumaïs. Ny alarobia fahadimy volana avrily sy ny alakamisy fahaenina volana avrily samy amin'ny ora sasany tolakandro. Tsy misy vidim-pidirana, tongava soa daholo tompoko. Ho anao, ho antsika izay maniry sy mivavaka ny amin'ny fifohazam-panahy eto Madagasikara, faly manasanao izay hanatrika ny fitoriana filazantsara mahakasika izany izay atao amin'ny PK0 Antanimena. Ny asabotsy fahavalon'ny volana avrily manomboka amin'ny 7 ora sasany sy ny alahady fahasivy ny volana avrily manomboka amin'ny 2 ora sasany. Tsy misy vidim-pidirana, tongava soa daholo tompoko.